Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny farany no entintsika miderin'Andriamanitra. Aorian'izany dia hisy vavaka dia ny hira fanampiny fahafito. Salamo fahaenina ambin'ny folo. Salamo fahaenina ambin'ny folo, ovakina amin'ny fandimby izany. Salamo fahaenina ambin'ny folo. Mikipamina nataon'i Davida. Arovy aho Andriamanitro fa mialoka aminao aho. Ary amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Jehovah no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Isaotra ny Jehovah izay nanome sainay aho, ary na dia alina aza dia mananatra ny foko. Izany no ifalian'ny nofoko sy ravoravoan'ny fanahiko, eny nofoko aza mitoetra tsy manana iah. Ampahafantaranao ahy ny lalanay na fahavokisam-pifaliana no eo anatrehako, ary fahafinaretana no eo an-tany no ankavanana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Nisaotra midera ny laza ny voninahitra dia ianao Andriamanitra, sambatra ny mialoka aminahy. Lozan'izay olona manakala anao Andriamanitra amin'ny zavatra hafa ankehitriny, fa izay kosa dia nomenao saina, ka nanarinao ny fonay ka nahatratra izao maraina izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitiavanao mahery. Nitoetra tsy nanana hiaty koa ny nofonay, tsy fohinao lasa tany amin'ny fiainantsity izay, ka velonay nankehitriny. Ka anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra, izay efa anao hatrizay koa mandrakizay. Koa ankehitriny Tompo, anao izao fanompam-pavahana zao izay. Hamasiny izay rehetra vory amin'ny anaranao. Oka hoe tafivoanay tsirairay avy ianao, hanome anay fahavokisam-pifaliana avy amin'izao fanompoana masina izao. Ka ny fahasoavana sy ny fahafinaretana ary ny fiadanany atafinao ny tokantrano tsirairay avy noho ny fitiavanao izay mamangy anay ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Koa misaotra Tompo fa omban'ny fitarian'ny fanahy masina izao fotoana izao. Misaotra ry Kristy izay tonga eto afovoanay. Misaotra anao izay Andriamanitra izay mamonjy anay. Izany vavaka izany dia ampiarahany amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy izay manao hoe: Rainay hoe zanan'Andriamanitra, ho masinana ny maranao, ho tongana ny fanjakana, ataonay ny sitraponao, ho te-antany takana Andriamanitra. Menany ny anina ny sahazoanay, ary ny olany elokay, tahaka ny naminany izay miloka taminay. Ary ny tinanany fakapana, manafana ny maratsy, manao ny fanjakana sy hery, ary ny finaritra mandrakizay. Amen. Tsy hainay ny angina. Kalazani yaro namelu fitaina katimba namela ulavu katerarira rayo sisata ratu rauana raisufu sifana ufalilota nuretina niterana sanati ampiana nipata mifitiavanao karajuri Tompo malala nifankasitrana arira katerarira rayo sisatra twatuku tauana raisufu sifana
Kufaly loatra noentina niterana. Diana yatinona lafara fitiavana rayo kamaty nohonona izanaka wamonjanarira katerarira rayo sisotra noatonoko kahoanao raisofo sifana kufaly loatra noentina niterana. Sanaty ampialana nifatra ny fitiavanao karatsony tompo malala nifankasitrana narira katerarira rayo sisotra noatonoko kahoanao raisofo sifana kufaly loatra noentina niterana. Manasa antsika hipetraka. Hoenotsika mpanajana sady hoetrerentsika fatratra riavana ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Manana ny didiny tokony tanterahantsika tokoa ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany ny Efesianina toko 5 ny 1:12 hatramin'ny 20. Efesianina toko 5 ny 1:12 hatramin'ny 20. Izany indray no sitrapon'Andriamanitra hoetrerentsika amin'ny andro ankehitriny. Efesianina toko 5 manomboka amin'ny 1:12 ny apôstôly masina. Ary aza moray amin'ny asany maizina tsy mavokatsoa fa aleo mananitra izany. Fa izay ataonao amin'ny afina dia mahamenatra na dia milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho no mazava. Fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no lazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazava ianao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy tondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araroty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia azo manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary azo mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fananaram-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy. Koa mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary mitononkira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo amin'ny Tompo. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva, Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Tsy misy na dia iray azy isika nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ndeha isika hifony eo anatrehany, ndeha isika hanaraka izao vavaka izao. Hivavaka isika. Tompo, amin'izao andro ankehitriny izao dia manararoatra ny maizina. Satria tsy misy mahita miafinafinana. Betsaka ny zavatra mitranga. Betsaka ny zavatra mamoetra tsy fahaseho masoandro. Atao any amin'ny takotakonany. Izao olona mihiboka izao dia maro ny mihiboka ao anatin'ny fahamezinana. Mitondra tena tahaka ny adala. Fijangajangana halatra, fosafosa, fitenenan ratsy, fimamona, sy ny zavatra maro samihafa mitranga amin'ny andro ankehitriny. Mamindra fo aminay. Mamela amin'ny ilokay. Ao koa ny fitondran-tena tahaka ny adala aseho amin'ny fitiavan-tena. Fa ny bodirindrina mifanondro-molotra tsy mifankahazo. Ao koa ny tsy fiezahana na tsotra tanana izara amin'ny hafa, tsy mamay manararoatra ny andro azo anaovantsoa. Mamindra fo aminay. Misy tsy matakatra kory fa tsy mihatsara ny fiainana fa miharatsy. Mamindra fo aminay. Misy manadino ny asan'ny fanahy masina, tokony fenonan'ny fanahy masina izay, fa tsy fenona zavatra hafa, fa variana izay. Varim-bariana amin'ny zavatra hafa. Ao no variana amin'ny sakafo nofo fotsiny sy fifaliana an-tsaina.
ka manararoatra manao fialam-boly parivan'ny andro, mijery filma parivan'ny andro, na manao zavatra ranofo parivan'ny andro, tsy mieritreritra ny fanahy, mamindra fo aminay. Didinao zay mba hamaky salamo, mba hanao hira tononkira-panahy, mba hikalokalo amin'ny tompo, mamindra fo aminay tompo. Ao ny mivadibadika amin'ny zavatra efa nekena ka tsy mifanaiky amin'ny fatahoranan'i Kristy. Betsaka tsy matateraka anay na tamin'ny fitena, tamin'ny eritreretra na tamin'ny natao. Heverina efa tsy mahita izany. Ianao Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra, koa mamindra fo aminay. Ny aminaran'i Kristy irery ihany no angatanay vavaka. Amen. Amen. Jesus topo pamonti iso tutulo isa. Amen. Masinatu nampampiu nunau. Amin. Ny rafatelo amby efajato no ataontsika ho toy ny fifonana. Tianao Kristy Tompo, raha mbola nanangona naondray izy amin'ny andro ankehitriny. Nitsangana ireny teny soamafaly fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoe Jesosy Kristy Tompo aminao, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe lohana, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesina ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro sady tonga ankehitriny, izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Koa aminaran'i Jesosy Kristy ry havana nanambarana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny aminaran'i Kristy Tompo, ka aoka samy idiran'ny Tompo ianareo.
maninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Ho ety ambony tany amin'ny olona petraka amin'ny fifaliana isika iomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira fa 720 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. 720 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Amin'ny fotoana izay amakina sy andrenesana ny vaky ny soratra masina tsika izao ry havana ka ny ao amin'ny bokin'i Daniela toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo, ny asan'ny apôstôly toko 2 ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo, ny filazantsara araky Lioka toko 420 ny andininy 480 ka hatramin'ny andininy fahasivy amby efapolo, Daniela toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia hitsangany Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ry rahalahy, aoka mba hilaza aminareo marina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ary satria mpaminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa nanao fianina taminy ka izay ateraky ny kibony no hipetraka ambony seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy ka tsy nafoy ho any amin'ny fiaina tsy hita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasainy,
dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israela rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Dia tsika ry havana hitsangana hamaky ny filazantsara. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izay alalan'ny soratra masiny, ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anaran'ny fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona izany. Ary endro izao mampitondra ny teny fikasan'ny iraiko anareo, fa mitoetra eto an-tanana mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iombona mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay satria mbola afaka nandre ny teninao izahay. Ny teninao dia velona tokoa, ary ankehitriny izahay dia andre ny hafatra izay ampitain'ny mpanomponao, ka ianao no anazava ny sainay. Aoka hijoro vavolombelona marina fitsanganan'ny tena maty izy, ary mba horenay fa ianao tokoa dia efa nitsangana, ary hijoro vavolombelona amin'izany izahay. Misaotra anao izay Jesosy tomponay eo. Amen. Ny hira fahaenina amin'ny roanjato ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra no raintsika mialohan'ny toriteny. Enina amin'ny roanjato ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Teny masina Ratika-ratika Ranetulekite Depitelo Dramatika petraka ianareo ho aminao rehetra ny fiadanana sy ny fahasoavana avy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika hanafahany amintsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Lioka toko fahaefatra amby roapolo. Lioka toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahavalo amby efapolo. Lioka toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahavalo amby efapolo. Iarahantsika rehetra mamaky amin'aran'ny Tompo. Lioka toko fahaefatra amby roapolo andininy fahavalo amby efapolo vakitsika amin'aran'ny Tompo manao hoe:
ary ianareo ny vavolombelona izany. Ary ianareo ny vavolombelona izany. Ny hoe vavolombelona marturia amin'ny teny grika na zao ny teny hoe martura. Vavolombelona dia olona nanatry maso toe-javatra. Mety tsy nanatry maso koa fa namelan-kafatra. Vavolombelona koa dia olona miatrika fitsarana, afaka miaro na koa mandentika. Ny vavolombelona koa na ny martura dia olona hiaran'ny fahoriana noho ny marina ananana, noho ny zava-miafina hitana, noho ny zavatra ananana na hita na reny. Zay natao hoe farafahakeliny, zay natao hoe vavolombelona. Ka i Jesosy eto miteny ianareo no vavolombelona izany tamin'ireo mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny mpianatra eto nolazainy Jesosy Kristy fa vavolombelona. Dia inona moa nahatonga azy nilazany izany a? Vavolombelona amin'inona moa? Vavolombelona tahaka n'inona no ho resantsika indray amin'ny andro ankehitriny? Teny farany nataon'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty eo amin'ny filazantsara ny Luka ny resaka eto. Zavatra roa no isaintsaintsika ao anatin'izany. Ny vavolombelona resan'i Kristy eto ny vavolombelona, raintsika lohahevitra hoe kristianina vavolombelon'i Jesosy Kristy, kristianina vavolombelon'i Kristy, dia mahafantatra tsara ny soratra masina. Zay ilay olona ilain'i Kristy eto, mahafantatra tsara ny soratra masina. Hitantsika zany amin'ny andininy 470 hatramin'ny 570. Vakitsika ny Luka 4:20 amin'ny andininy 470 hatramin'ny 570. Vakitsika amin'ny aran'ny Tompo. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nilazaiko taminareo, fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra noratanay teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Tsy maintsy mahafantatra tsara ny soratra masina amin'ny vavolombelon'i Kristy. I Jesosy Kristy efa nampianatra soratra masina talohan'ny nahafatesana. Efa nampianatra n'ireo mpianatra ireo izy, nampianatra ny jiosy izy, ka mbola mipatsahiviny eto: izaho ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola teo aminareo aho. Efa nampianatra anareo nga ho Jesosy, satria ireto mpianatra reto manko nisy taraiky voanino. Ianareo efa nampianarana ny soratra masina e, efa nampianarana an'izany nareo. Nampatsahivin'i Kristy zany ankehitriny ireo mpianatra roa lahy tany Emosy, ho isika tamin'ny alahady farany teo. Nitorian'i Jesosy ny soratra masina ireo, nampianarin'i Jesosy soratra masina indray, nampatsahivina indray ny soratra masina efa nampianarin'i Jesosy tany aloha. Rehefa teo amin'ny famakinan'ny mofo dia nisokatra ny sain'izy ireo. Dia eto Jesosy mbola mamerina zany fampianarana, satria zava-dehibe amin'ny Jesosy mihitsy ny fahalalana ny soratra masina. Zany nge efa nampianariko anareo Jesosy, tsy maintsy tanteraka zay rehetra nisoratana momba ahy. Io beboly io nareo io testamenta taloha io, Jesosy dia manambara ahy. Natao hoe lalàna sy mpaminany ary salamo. Dia manambara ny votoaty ny testamenta taloha zay bebolin'ny olona tamin'ny andron'i Jesosy. Tsy maintsy tanteraka zay voalaza ao. Io soratra masina io zany ho Jesosy dia manondro an'i Kristy, manambara an'i Jesosy Kristy. Eto i Jesosy mihitsy ny manazava soratra masina. Jesosy Kristy ry havana no ivo eo amin'ny soratra masina. Ary olona mahalala tsara ny soratra masina ilain'i Jesosy. Zay ny mahatonga azy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia mbola niverina nanazava ny soratra masina tamin'izy ireo. Niverina nitrikitrika nanasikasina tamin'izy ireo fa ny soratra masina irery ihany no manambara izany famonjen'i Kristy izany. Soratra masina zany no vavolombelona voalohany. Eo am-pelantanantsika dia isika koa lasa vavolombelona. Ary zany mahatonga an'i Kristy mila anao hahalala ny soratra masina. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Io saintsika io zany mila sokafana hahalala ny soratra masina. Mila mpanolo-tsaina isika, mila mpanazava, mila mpandika io saintsika io. Jesosy Kristy aloha ny mpanazava soratra masina voalohany, mpanazava soratra masina manaraka ny fanahy masina.
Zay vao misy ireo olona nandalina momban'izany ny teolôjiana, ny mpitarina, zay mahatonga antsika saina mianatra soratra masina na misefala, setela sy ny sisa, satria mila sokafana ny sainao mba halala ny soratra masina io. Mila misaina koa nefa rehefa mianatra soratra masina fa tsy manao ara-baky-teny fotsiny, tsy manao dika vilana fotsiny, fa inona tsara ny soratra ao. Inona tsara ny soratra ao. Hoe Jesosy Kristy hoe amin'ny andininy fahenina amby efapolo, ary hoy izy tamin'izao ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Zao ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Inona ny fitim-pamonjena ao anatin'ny soratra masina? Rehefa mamaky soratra masina isika mila mahita any Kristy. Zay reto hoe mavaky teny kristolojika hoy izy nareo na kristocentrika. Mila mahita ny Kristy. Inona ny ao Kristy? Ny zavatra voasoratra ao. Kristy miaritra, Kristy mitsangana, Kristy mitsangana amin'ny andro fahatelo. Zay io Kristy. Misy an'ny Kristy soratra masina, misy amin'ny Jesosy. Misy an'ny Kristy niaritra zavatra maro, nampianatra zavatra maro, nifanatrika tamin'ny fahavalony nampianatra. Misy an'ny Jesosy Kristy izay nampijaliana, misy an'ny Kristy maty nefa nitsangana tamin'ny maty, ary misy an'izany andro fahatelo zany, zay andro ny fahariana vaovao ao. Zay ny famakinan'io ho Jesosy Kristy. Zay ny famakinan'ny soratra masina. Mila olona mahafantatra tsara ny soratra masina isika. Amin'izao fotoana izao ry havana, mba mahaiza mihiboka miaraka amin'ny soratra masina. Impiry moa ianao mamaky baiboly, io soratra masina irery ary soratra masina irery ihany no manambara an' Jesosy Kristy. Ary zany natokana ny Paoly apôstôly amin'ny asina apôstôly toko 2. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, nazava soratra masina anankiroa amin'ny salamo i Petera apôstôly. Ny salamo anankiray dia nivakitsika tamin'ny fiandohan'ny fotoana teo, salamo 240 azavain'ny Petera apôstôly. Inona moa ny dikany hoe fa tsy fonao any amin'ny fiainantsika ny haiko? Inona ny dikan'izany azavain'ny Petera? Davida manko nanao ilay salamo. O Davida o Petera, Davida nge efa maty, fa nga izy tsy lasa amin'ny fiainantsika ndray. Davida nge efa maty, fa izy lazaina amin'io. Io Petera manambara, tsy Davida no ambara amin'io fa Davida efa maty, fa ny zanaky Davida izay mitondra ny anaran'i Davida, ka io zanaky Davida tsy mety maty io tsy izy fa Jesosy Kristy io Petera nalaza. Jesosy Kristy tsy maty io fa nitsangana tamin'ny maty izy, ka tsy lasa tany amin'ny fiainantsika izy. Hoe Petera hoe nilaza ny fitsanganan'i Kristy Davida raha miresaka an'io, fa tsy nafona amin'ny fiainantsika izy. Ary zay mahatonga ny fanekam-pinoana apôstôlika amin'ny teny nidina tany amin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Azavain'ny Petera eto fa tsy Davida akory le tsy tratry ny loha fa i Kristy. Mbola misy soratra masina faharoa azavain'ny Davida koa hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha amin'ny tany nankavanako, mandra-panaoko ny fahavalonao fitoerany tongotrao. I Davida miteny hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko. Izy ty tompoko lazain'ny Davida ity, i Jesosy Kristy io. Izy no mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ka manao ny fahavalony fitoerany tongotrany. Hoe na ny testamenta taloha ary da azavain'ny Petera eto fa manambara ny Kristy. Tsika zany mila mamaky, rehefa mamaky baiboly isika, inona moa momba ny Kristy ambara amin'ity soratra masina ty. Zay ny fomba famaky baiboly kristianina. Raha vao mamaky baiboly ianao dia inona no ambaran'ity soratra masina ty momba ny Kristy. Eto zao Petera nanome ohatra. Ianao koa ry havana, vavolombelona, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mila mandinika ny soratra masina ianao. Mila mahafantatra tsara ny soratra masina sao dia mandika vilana. Amin'izao fotoana izao ry havana dia efa misy any Chine dia tonga tamin'ny 1,770 Jesosy Kristy. Any Chine misy hita anankiray amin'ny internet milaza an'izany. Dia ireo efa tonga Jesosy Kristy zareo tamin'ny 91 efa tonga. Efa mandehandeha any Chine.
la parole ny ao anatin'le boky misy bokiny zareo zany fa nanao baiboly hafa zany zareo parole du verbe fait chair zay no anaran'le bokiny zareo ino toriny zareo zany zava-misy amin'izao rehefa tsy mahay alalan'ny soratra masina ianao dia izay no ataonao miainga tamin'ny soratra masina ihany reo olona reo fa rehefa avao ny vilana ka kristiny zareo efa tonga amin'ny sinany misy an'izany azy jerena amin'ny site internet zany a raha matanjatanjaka ny finoanao afaka mijiran'izany raha tsy matanjaka ny finoanao aza mijery fa kristiny zareo efa tonga tamin'ny 91 ny zavatra faharoa tsy vitany hoe mahafantatra tsara ny soratra masina ny vavolombelon'ny Kristy fa mila mahafantatra tsara ny iraka ampanaovina azy ny mission inona tsara ny iraka ataonao ny mission ampanaovina anao inona tsara rehefa mahafantatra tsara ny soratra masina ianao ndeha ry havana vakitsika ny Lioka 7:20 andininy 7:70 andininy 7:70 hatramin'ny 7:70 Lioka 7:20 andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:70 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ary mba ho toriny amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firena rehetra manomboka eto Jerusalema ary ianareo ny vavolombelona izany ary indry izany mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo ka mitoery eto an-tanàna mandra-panifinareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Inona ny mission, inona no iraka? Mila mahafantatra tsara ny iraka ampanaovina anao ianao. Ny iraka voalohany ataon'ny fiangonana dia ny mitory. Eo ihany ny fanaovana sasoa maro samihafa, eo ny fanorenana trano fiangonana sy ny sisa, fa ny iraka voalohany dia ny mitory. Ary zay ny manahirina amin'ny fiangonana sasany ny iraka voalohany ataon'zareo dia hanasitrana olona, hamahany olona amin'ny olona. Raha ety an-tany ihany no antenantsika ny Kristy dia maninona moa? Mahantra indrindra isika. Fa ny iraka voalohany ampanaovina anao vavolombela dia mitory. Ny mitory ny anaran'ny Kristy. Tsy mahazo mangina fa tsy maintsy mitory ny marina. Zay mahavavolombelona. Soratra masina ho an'ny rehetra. Ny anaran'ny Kristy irery aminy no entina mampibebaka amin'ny olona. Manova amin'ny olona. Ary amin'ny anaran'ny Kristy no takiana fibebahana amin'ny olona. Zay no asa. Zay no iraka. Ny anaran'ny Kristy no entina mampiverina amin'ny olona ao amin'ny Andriamanitra. Ny anaran'ny irery koa nazona mitory ny famelan-keloka. Mizara famelan-keloka ao amin'ny olona isika. Teo zao tsika nahazo famelan-keloka. Tsy han'ny pastera ireny, tsy han'ny mpitandrina ireny, fa amin'ny anaran'ny Kristy no amelana ny elokareo. Ary zay le iraka voalohany, izara famelan-keloka, memem-ponao amin'ny olona. Noho ny amin'ny anaran'ny Kristy, tsy vidim-bola, tsy abetsaka ny adidy atao, ny anorakitra atao nazona famelan-keloka, fa memem-pona io, famelan-keloka io. Ary zay no mahatsara amin'izao fotoana izao tsisy manao rakitra sy ny sisa afantaran'ny olona fa mena famelan-keloka ianao na dia tsy manao rakitra azy. Satria baiko ny Kristy izany. Izany no iraky ny fiangonana izara famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Ary ianao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa andraisinao famelan-keloka. Nazarena ary io raha tsy manana anaran'ny Kristy ianao tsy mahazo. Fa tsy ny olona rehetra mandray famelan-keloka kory no mahazo famelan-keloka fa zay mino an'i Kristy ka mandray zany famelan-keloka izany no tena mandray an'io. Fa tsy ny olona rehetra mandeha am-piangonana kory ny voavela heloka ao ka zava ny resaka. Fa zay manana ny anaran'ny Kristy mipetaka amin'ny androny ihany no mandray zany famelan-keloka izany. Amin'ny anarany no andraisana famindram-po, ny fanadiovana ho an'izao tontolo izao. Ianao indray no iraka mitondra izany. Mitondra ny teny fampanantenana. Indro za mampitondra anareo ny teny fikasan'ny raiko ho anareo. Itsika indray mitondra ny apôstôly mitondra an'izany tamin'ny voalohany hoe ny teny fikasan'Andriamanitra dia nomezina ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra. Ny apôstôly aloha nomena azy. Nampitondraina an'izany. Dia aveo ho amin'ny olona rehetra ny teny fitahiana, ny fampanantenana, ny teny fikasana avy amin'ny Andriamanitra Rainy Kristy dia omena anao, hoentinao any amin'ny olona. Olona mitondra fanantenana ianao. Fa tsy mitondra fahafatesana ho amin'ny olona. Olona mampitraka ny hafa ianao,
mampatanjaka ny malemy finoana ianao. Mitory ny anaran'i Kristy zay efa nampanenten'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Omena zany fanahy masina zany nareo atsoatso Jesosy Kristy ka mijanona eto. Za nentinareo ho vavolombelona. Za nentinareo mampana mitena amin'ny olona fa hamonjy izao tontolo izao Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'i Daniely ry havana, milaza amin'ny fitsanganan'ny tena maty koa io tahaka ny eny amin'ny Joba hoy isika tamin'ny ray mandeha hoe tao amin'ny testamenta taloha dia misy boky vitsivitsy efa nahatsapa hoe misy zany fitsanganan'ny tena maty zany amin'ny andro farany any. Hoe Daniela 12 dia hitsangana Mikaela ny rendehibe. Le Mikaela io zany tandidin'i Kristy hanavitra ny firenenao fa isy fahoriana amin'izany. Fahoriana dia efa tonga tamin'ny andron'ny faravan'i Jerusalema marika 17. Efa miseho lany ny fahoriana amin'ny andro faran'izao. Misy fahoriana lehibe fa na zany na raha misy famonjena ataon'i Kristy. Ary zany mahatonga azy maro no hitsangana. Zay le fitsarana. Fa ny fitsanganana dia mizara roa ny bokin'i Daniely. Misy mitsangana ho amin'ny henatra sy lasa mandrakizay, misy mitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka mialohan'izany ianao aoka hoendry, aoka ho vavolombelona. Daniela 12:7 vakitsika. Daniela 12:7. Daniela 12:7 vakitsika aminaran'ny Tompo. Ary zay endry dia mirapiritra toy ny famirapiritra ny lanitra. Ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Misy olona mirapiratra tahaka ny kintana. Izaho sy ianao ny tian'Andriamanitra mirapiratra satria hendry. Satria mamerina amin'ny olona amin'ny fahamarinana. Ary zay le vavolombelona. Vavolombelona le nilaza hoe zaho ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izay mamerina amin'ny olona amin'ny fahamarinana. Izay mitory fahamarinana natao hoe hendry. Izy mirapiratra tahaka ny kintana, na dia misy aran'ny fahoriana, na dia misy aran'ny aretina, na dia misy aran'ny zava-doza rehetra, ianao le hendry vavolombelona Kristy. Ka mahafantatra tsara ny soratra masina ianao. Dinionareo ny soratra masina fa ireny no manambaran'i Kristy ary ao anatin'ny reny no azaonareo fiainana. Fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy ny Kristy ary ny amin'ny anarany nazaonareo fiainana. Miezary havana hafantatra ny soratra masina amin'izao fotoana ny fiboana izao. Vakio, raisoka vakio. Ary fantaro tsara ny iraka ampanaovina anao. Iraka hitory ny anaran'i Kristy mba amin'ny fibebahana, famelan-keloka ary indrindra andraisan'ny olona ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra ary ianao no vavolombelona izany. Amen. Dia hiombona amin'ny vavaka fangatana isika ry havako. Misaotranao zay Jesosy Kristy Tomponay fa nomenao ny teninao izay mampahafantatra aminay fa izahay no vavolombelonao. Ka amin'ny mahavavolombelonao Jesosy Kristy izany dia tokony hahafantatra tsara izay ambaran'ny soratra masina izahay, satria izany soratra masina izany Tompo no milaza manambara ny mahakasika anao Jesosy Kristy sy ny fahatanterahany famonjena izay ivony soratra masina raha teo. Mba hahatonga anay ihany koa hahalalanao Kristy ka ho vavolombelony fitsangananao. Sokafinao indray ny sainay ahafantatra tsara izany teninao izany. Ary izany Tompo no hisaoranay anao ny amin'ny fampahatsivanao anay indray ankehitriny, indrindra fa ny fiangonana, ka mba hahatonga azy ahafantatra ho linany amin'ny fandalinana ny teninao.
Raha nandre izany izahay tompo dia vonina ny anatanteraka izany amin'ny andro sisa izay mbola omenao anay. Vonina izahay ny hamantatra tsara ny soratra masina, ka tena ho vavolombelona hanambaranao Jesosy Kristy tahaka izay nataon'ny Petera teo. Ny vavolombelonao ihany koa Tompo dia mahafantatra tsara ny iraka izay ampanaovinao azy. Ny iraka ampanaovinao anay amin'ny mahavavolombelona anay dia ny asa fitoriana ny filazany tsara anao Jesosy Kristy, mba hahatonga ny maro hibebaka ka hiverina marina ao aminao. Maro ny andro lasa izay tsy mba nanaovanay izany, ary mbola be ny asa izay tsy vitanay. Kanefa Tompo, ankehitriny dia indreto izahay manolo tena indray, manavao ny fanoloran-tenanay hanatanteraka izany asanao izany, ka hitondra fanantenana vaovao indray ho an'ireo izay ketraka, hampahery ireo izay mitanondrika, indrindra fa amin'izao vaninandro sarotra diavin'ny firenenay sy izao tontolo izao ankehitriny. Jesosy Kristy, misy ny aretina izay manahirana ny maro amin'izao fotoana izao, koa mivavaka aminao izahay fiangonana ho an'ny kristianina tsirairay. Miaina ao anatin'izany aretina izany ihany koa sy ny fitaintainana maro samihafa teraka izany. Ampaherezo izy ireo Tompo, mba hanana toky fa ianao izay nandresy ny fahafatesana no mampandresy azy ireo ihany koa na inona miseho. Ampaherezo ny fiangonana mba hazoto mitondram-bavaka ny firenena sy izao tontolo izao, indrindra fa ireo izay trapahoriana, ka mba hanao zava-dehibe ny fampaherezana azy ireo. Misy ny malagasy izay miaina ao anatin'ny fahasairanana tanteraka noho ny tsy fahafahana manatanteraka ny asa fivelomana fanao andavanandro. Ny angatanay aminao Jesosy Kristy Tompo, dia ny androtsahanao ny fahasoavanao amin'izy ireny, ka mba hatserovany fa eo ianao mikarakara sy mitantana azy. Ampaherezo ihany koa ireo marary any amin'ny toeram-pitsaboana, tsy izay marary ny valana aretina misy ankehitriny ihany, fa maro ny aretina any amin'ny hopitaly ihany Tompo, mitady fanasitranany any amin'izany ireny vahoakanao ireny. Dia ampio izy Jesosy Tompo, sitrahano amin'izany aretina izany. Misy ny mpitsabo manatanteraka ny asany izay tsy mitandro asa sarana ankehitriny. Jereo manokana ihany koa izy ireny ny ankohonana izay laozany manatanteraka izany, ampaherezo Tompo. Da io ny firenenay, miezaka maro samihafa ataon'ny mpitondra ny fanomezan-tanana ny amin'izany. Ny angatanay aminao Jesosy Kristy Tompo dia mba hijereny izy ireo ny mahasoa ny malagasy maro, fa tsy ny fitiavan-tena Tompo no anjaka izao tontolo izao. Apetraka aminao ihany koa mba hisiany fifankatiavana, fifanampiana, ka handresy ny ady maro samihafa, indrindra Tompo fa ny fifanomezan-tsiny izay misy ankehitriny. Dia izany Tompo ny tonom-bavakay, angatahanay aminao Jesosy Kristy Tompo, ary misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay omenao anay sahady. Amen. Ataontsika ry avako ny hira 890, ny 1 sy ny 5.
kristianina vavolombelona marina ry havako dia sahy manambara ny finoany ampahibe maso ko andeha iarahantsika rehetra manonona izao ny fanekempinoana laharana fahatelo ao amin'ny litorjia efijekema ny fanekempinoana laharana fahatelo dia ny fanekempinoana araka ny soratra masina. Andeha araka hitsangana isika hanambara izany finoantsika an'Andriamanitra izany. Mino an'Andriamanitra sy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra. Andriamanitra dia mampiseho fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly seny ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy ny manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao mbatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Hipetraka ianareo. Fifaliana ho antsika indray ry havana na totosa azy ao fanompoam-pavahana izao. Misaotra n'ireo teknisiamina. Aza dino ry havana mitondra ny ambavaka ny reto olona ireto ny mpitandrina izay miara-manatanteraka ny fanompoam-pavahana, ireo mpanao liturjia eninareo ambadika ao ny feony ary ireo teknisiamina. Entina ambavaka na ny fivezivezeny zareo izay manano sarotra, eo koa zany ny fiarovana azy ireo amin'ny toe-pahasalamany ny tsika ambavaka daholo zany rehetrarehetra zany mba ho lavorary hatrany ny fotoanantsika. Efa manomboka mampiditra kelikely ny fampianarana isika amin'ny andavanandro. Efa misy fampianarana ho an'ny ankizy ihany 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Efa misy koa ny fampianarana ho antsika daholobe, olombelona araka ny Paoly. Dia manomboka mampiditra n'ireny tsikelikely zany tsika, azo alaina sotomony izy ireny mba ho ampidirinao amin'ny vata firaketanao zany mba ho vakianao anatrano zany. Dia manomboka roso tsikelikely amin'izany tsika, Andriamanitra mahita trano inona tokony ataontsika mba havelona trany ny fiainam-panahintsika. Misaotra ny tompontsika ry havana na fahavitany izao fanompoam-pavahana izao. Amarina izany isika, hitsangana isika anao ny hira mialohan'ny sodramino, 1:7 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa alohan'ny sodramino, ny andinin'ny fahaefatra sy ny fahaenina aorian'ny sodramino, 1:7. Engyane kaumbana anabisianaza engyane kaumbana umbana vanezi umbana engyane kaumbana Tanteran'Andriamanitra amin'ireo ny tsodrano izay avy any amin'ny raha teo. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay moatry ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo, hiaro ny fahalanareo,
hiaro ny fitiavanareo ho tanterika nareo tsy hanan-tsina amin'ny fiavian'i Kristy tombontsika. Andriamanitra ny anatanteraka izay rehetra tokony anjarinareo amin'izao fiainana izao, ka ho tahinana raha miditra, ho tahinana raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Andininy fahefatra sy ny fahaenina. Raha mitolona kisao matoke fatsehira ombana Jesonao ombana tsingadina ombana wane Jesu ombana engadeka Jesu ra Jesu sinomeko kisah kunyita pasamarana umbana wane Yesu umbana petraka ivavaka mangina isika. Hoarana nilay maro anareo mba tsy ho tafotoana ary metrika anareo tsy hanantsiny amin'ny voninahiny amin'ny firavoravona, dia ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesu Kristy anie ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ka ankehitriny ary mandrakizay, ary ianareo no vavolombelon' izany. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.